ngapa dia sanga ban trocar la mera kamar sih di makire sa sidi jala ko trocar dari makire manom narin cuma mina sanairen ren score fuga malus malus raha tsy misy ny fivana dia amin'ny alahady zao no tanterahana itsy mikanjany Mahamasina ny lalao famaranana izay ikatrohan'ny FDM Manjakaray sy ny 3FB amin'ny fiadinany tompontakan'ny Ligue Nalamanga taona 2024 ho an'ny Skady Top 14. Eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ihany fa eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra kosa indray izy ity izay nitanterahana omaly sabotsy ny lalao manasa-dalana ho an'ny division elite faharoa fantatra ary fa tafita eo amin'ny famaranana ny JSTA Anambondrona sy ny 15 family. Anisan'ny fadadiana ho arahantsika amin'ny hariva ihany ity koa ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny JSTA Anambondrona sy ny FBM Bemasandro ka natafavoaka andry zareo avetsy Ambondrona mpahandresy tamin'ny isa 17 no 2-12. Tafita hiatrika ny lalao famarana eo amin'ny fiadinan'ny tompontakan'ny section Antananarivo renivohitra ny JSTA Anambondrona sy ny 15 family. Totosan'ny asabotsy tolakandro teo teny amin'ny kianja Mankendo tapenaka ny lalao manasa-dalana fiadina ho tompontakan'ny section Antananarivo renivohitra division voalohany ka nahafantarany ireo ekipa roa tafita famaranana. Teo amin'ny lalao manasa-dalana faharoa izay arahantsika amin'ny sary dia ny fihaonana teo amin'ny JSTA Anambondrona manao akanjo maitso ny FBM Bemasandro. Resina Ambondrona tamin'ny isa 13 ny 2-12 ny Bemasandro teto. Ny zara roa ny avaka tsara ny 20 minitra ny lalaovana. Zareo avetsy Ambondrona no feny 70 minitra voalohany izay nahatonga baolina nentanana roa sy nahatsara hors-jeu iray ka ny tokony 13. Raha hors-jeu iray monja no maty ny FBM ka ny tokony 13 no 3 nisa teo izay nentin'ny Rotota ny ala sasatra ka nitarika zareo avetsy Ambondrona. Teo amin'ny fidirana faharoa dia ny FBM Bemasandro no tompon'ny lalao. Raha niary tena fotsiny sisa nataon'ny JSTA nahatonga baolina nentanana ihany koa ny FBM ary nahatsara hors-jeu iray ka lasa 12 nisany. Mbola nitarika tamin'ny isa 13 no 2-12 araka izany ny JSTA teo amin'ny 3 minitra